Na ny mpamorokira fahiny azy dia efa nametraka sy namatrapatratra fa tokana ny fo izay azo adika ihany koa hoe tokana ny tantara. Ny maizy azy ny firenena iray dia ny tantarany, ny sotoaviny, ny kolontsainy ka mampiavaka azy amin'ny firenena hafa. Ny tantara dia misy fototra ny haingana. Ny angano kosa dia tantara nampiaingona mba hantonana ny saina ankizy sy ny mpiaino. Koa raha ny tantara no ampiaingona toy ny angano na hoterena hifampitohy amin'ny angano dia very ny mahantantara azy ary mahavery ny asina izay nentiny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, godigodina hono rehefa noto, kopakopaka resaha fa ranomaso avozona ny takotra fa ny sotro kely ihany no tafakatra ny rova. Izaho no mijoro mandray fitenenana itony ary zoky ray aman-dreny isany. Tsy sanatria kely sailapa tahaka ny lalitra fa ny lalimanga tia tsabatsabaka hono no maty manafitohina ka ny rony sosaina no tsy azo diasina. Fa noho tsy izany hoe ny kely mofanirakiraka, ny zandry fampitondra entana no mahatongay hijoro andray fitenenana itony. Dia tsaroako toy ny akoho kely miatsapa an-damosindreniny aho. Tsy manitsakitsako tsy akory fa mihanta amin'ny anjara babeko ihany. Eto koa mantsy ianareo ray aman-dreny mahazanaka, ianareo zoky mahazandry, ny mitovy saranga amin'ny tena, ireo zandry mahaleo mahalasana nefa andalan-janatohatra tsy misy azo trikaina. Ny manandrify tsy olana, ny anjaran-tena tsy omena olona ary ny anarandray tsy hoentinondrika. Koa mialatsiny aminareo rehetra ny tenako fa ny tsiny tokoa anie toy ny vato kely latsaky maso kely ihany fa mahajenjina, ny dakany kalavola tokana ihany fa manala nify, androngo roa rambo sady ratsy fiseho no milaza loza. Fandronday anasa ny tsiny koa ny aifika ihany no mahatsara azy. Raha afaka ny tsiny fanalan'ny vava, fokotra ny fondro fa manamolotra, maivamaivana ny teny tia gambara. Koa ny saotra sy tera ho an'Andriamanitra irery ihany ary ny hasina sy ny araba kosa dia ho atao toy ny masoandro avy anaty ka ny vohitra no trano mialoha. Dia hatrany amin'ireo ray aman-dreny ka hatraty amin'ireo zaza madinika arabaina fatipatenana avokoa ianareo rehetra tsy akanavaka. Ho atao fiarahaba-ndreo voninkazo, ho vangivangin'ny lolo, ho tsidihan tantely, arahaba sarasara tompoko lahy, arahaba sarasara tompoko vavy, ho antsika rehetra manaraka izao fandarana manokana iarahana amin'ny vondrona miaro ny vakoka malagasy izao ary indrindra ny tsy fanekena ny fisian'ny Colisée ao amin'ny faritry ny rova. Ny rova
izay tsy soviana amintsika rehetra ny nanolorana sy nanikeny malagasy azy ho isan'ny vakoka iraisam-pirenena. Ny vahintsika voalohany ara dia ny mpandalina tantara Andriamatoa Guy Raelson. Amin'ny mampandalina tantaranao tompoko, inona ny mahatonga anareo vondrona maro mifandrombaka mitaky ny fanesorana an'io Colisée ao Androva io? Voalohany indrindra aloha dia tsy pasoka ny famalama amin'ny araba efa feno vitanao, nefa kosa tsy afaka ny tsy hiteny ny hafaliana hitafa sy hitinidinika amintsika menakavy androany. Ary ovaly mifantariana napetraka ao dia tsotra ihany. Ny azo ambara aloha dia tsy mifandrombaka ireo fikambanan'ireo mivondrona sy ny ray feo amin'izao toe-javatra izao, fa mifarimbona. Farimbona satria tovy tanteraka ny fijery sy ny fientanana ananany tsiraray avy, manoloana ny tsy fanekena ny safidina tao anorenana n'io Colisée io anatin'ny rova. Tsara raha singanina kely izavy ireo fikambanana voalaza fa mifarimbon'ireo. Reto avy izy dia ny fikambanan'ny Vondrona Miaro ny asin'ny rova, ny fikambanana arovako ny vakoka malagasy, ny fikambanana Ravao io Colisée io, ny Arena eto Frantsa, ary ny farany dia ny fikambanana Mamelo Maso, izay fantatsika fa fikambanana miahy indrindrindrindra ny vakoka sy ny arety-tsaina sy kulturaly malagasy. Izay rio farimban'ireo. Ary raha hevitra tokoa nanao ny fanentanana sy ny fietsehana rehetra teto Frantsa, maneho ny tsy fankasitrahana ny safidina tao ametrahana ny Colisée ao anaty rova. Raha fitiana dia izay zany no nitranga. Ary io fiaraha-mientana io dia tsy vokatry ny hatezerana na koa fitiavana hanohitra ny zavatra misy, fa mitovy fijery sy fientanana avokoa ny tsiraray na tsapa, fa misy loza amin'ny tatao eo amin'ny tantara sy ny fiainam-pirenena raha toe-javatra tahaka izao no mitranga, indrindrindrindra amin'ny vakoka izay manana ny toerana lehibe dia lehibe eo amin'ny firenena tahaka ny rova Manjakamiadana. Tsara angamba raha soritana aloha momba ny orivo alohan'ny hanazavazavana ny nahatonga ny fietsehana. Ny rova Manjakamiadana dia tamin'ny fotoan'andro ny Manjaka, Andriamanjaka, izay nitoetra teny Ambomanga, no ny Andohany satria nisafidy niakatra an'Analamanga izy, izay Analamanga anarana Antananarivo fahizay, tamin'ny taona 1910. Ary nisafidy ny toerana misy any Manjakamiadana io ankehitriny izy nametrahany rova natao tranokotona nitondra ny anarana hoe Besakana tamin'ny fotoan'andro zany. Nanomboka teo zany dia nomeny ny anarana Antananarivo ny vohitra, ary nitondra olona maro izy niara-ny findramonina taminy teo amin'ny arivony. Ny zavatra tsara ho fantatra dia tamin'ny andro fahiny tsy misy olona mahazo ny findramonina raha tsy amin'ny alalan'ny fanomezan-dalan'ny mpanjaka. Ary rehefa manaraka didin'ny mpanjaka ianao dia tsy maintsy mitoetra amin'ny toerana ametrahany ianao. Ary ny mpanjaka koa raha mifindra monina dia mitondra ny asina izay nomena azy manaraka azy ary mametraka izany amin'izay toerana nosafidiny hanorenam-ponenana. Dia toy izany dia avy hatrany ny toerana teo amin'ny faritry ny rova io zany tamin'ny fotoan'andro niakarany teo Analamanga, dia nanaraka azy ny asina nentina Andriananjaka izay nitoetra teo. Tsy amisavisitsika ve izany ny asina nentina Andrianjaka? Tsy anjarako no resaka momba ny asina, fa izay anisan'ny zavatra lehibe indrindra zany lalipaka fisian'io rova io amin'ny tantara malagasy. Rehefa ny ambony manjaka Andrianjaka
dia maro andrina ny fandimby, misy ny verina ny toetra teny Ambomanga, ny famaofao moa ny tantara ao anelanelany Andrenjaka sy Andrenam-Ponomerina, fa ny farany na Andrenam-Ponomerina zay nitoetra teo Ambomanga aza dia nanohy ny fionenana teo Manjakamiadana indray, ka tamin'ny fotoana ny akarany teo dia efa ny simba ny lapa be misakana, dia namboariny nikolokoloiny, fa nanangana ny azy ihany izy dia nataony hoe mahitsy ela fanjaka ny anarany. Rehefa ny ambondray Andrenam-Ponomerina dia radama voalohany nanangana lapa vaovao nataony hoe trano vola. Io trano vola io dia niendrika tranokotona ihany fa saingy tsy fantatritsika tsara fa tamin'ny andron'ny radama moa tsika dia anisan'ny firenena taty Atsinanana sy atsimo Atsinanana voalohany nisokatra tamin'ny civilisation européenne mielolavitra ny ère de Meiji tany Japon tamin'ny andron'ny empereur Mitsuhito zay raha tsy diso teo amin'ny 700 na 500 taona taorianantsika zay vao nisokatra tamin'ny civilisation tandrefana. Io Andriamanjaka radama ihany koa noho ny fahazavan'ny sainy dia nanokatra ny fampianarana malagasy amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny alfabe latina, satria tsy fantatritsika tsara fa ny tantara dia nirakitra fa Andrenam-Ponomerina ny safidy ny soratra malagasy ho amin'ny sorabe, zay niraisina avy amin'ny katibo sy ny manampahaizana avy any Antemoro lalahantsika. Noho izany tsy salasala nampitambatra ny civilisation isan-karazany zay nanjaka teo. Ny trano vola zay nataony radama zany dia tsy nataony trano tomboka intsony fa nisy rihana misy lavarangana, zany hoe nampiseho fivoarana. Saingy afaka nanao izany izy satria izy nitondra ny asina, nisafidy toeran'io dia nisafidy ny endriky ny lapa ho atao. Dia misesy toy izany zay nanjaka rehetra, omeko fotsiny ny anarany tsirairay avy sy ny lapa natsangany dia ho lesantsika aveo nahoana tsy ho azo ovaina zay rehetra mitoetoetra ao anatin'io faritra misy ny rova io. Rehefa nimbo radama dia nanao ny trano vola, zay tranokotona ihany fa nanaraka ny fenitra nentin'ny vahiny, misy rihana, misy lavarangana. Naneo ny fisokafa Madagasikara amin'ny civilisation vaovao zany araka ny voalaza. Rehefa nimbo radama dia ranavalona voalohany izay nandrova amin'ny fanjakana dia nanapa-kevitra hanao lapa tsotsotra teo akaikiny, natao hoe tsara hafatra. Ho aseho amintsika miandalana ny sary isanisany, fa io tsara hafatra io dia any lapa zay tsy mba hitantsika taty aoriana fa ravany tafondro ny vazaha fony izy nanafika atsika, nanafika Antananarivo ka efa nanakaiky ny rova. Dia io lapan'ny tsara hafatra io no any tsy hita intsony taty aoriana fa rava tanteraka, mbola tazana teo ny lapa rehetra. Ao anatin'izany zany ny Manjakamiadana zay lehibe indrindra hitantsika izao nataony ranavalona voalohany ihany koa, ary hazo tanteraka izy io fony nanaovana azy. Nisy andry lehibe avy amin'ny hazo vaventy mirefy 700 metatra sy misaka 2 metatra mahery no andry afovoany nitazona ny rova manontolo, ary malagasy anarivony maro no mifandrimbona, mifandimby, mitatotra an'io tonga an'io teto andrenivohitra. Efa midika izany fa nisy ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa malagasy efa tamin'izany andro izany, satria hazo avy any amin'ny 700 kilometatra mahery io nentina niakatra teto. Rehefa vita io lapa io ka niambo ranavalona voalohany, radama faharoa zay zany moa nanjaka tapany dia tsy nanam-potoana nanaovana lapa vaovao fa Ramatoa Rasoerina vadiny, mpanjaka vavy Rasoerina, dia nanao ny lapa manampisoa indray. Lapa manampisoa dia tena miharihary fa endrika moderna be, manahaka ny cottage any anglisy, ary na ny tao anatiny na ny tety ivelany dia tena rafitra vahiny tokoa. Fantatritsika amin'izany fa tsy nisalasala nandray zavatra vaovao ny malagasy na tamin'izany andro nandriny izany ary, fa saingy ny olona nanana ny asina zay nitondra teo no afaka nitondra fanovana ny rafitra nisy teo amin'ny rova io.
rehefa lasa raha soerina de tsy salasala indray nefa raha navalina faharoa mitondra ny anjara borikiny izay nampifono rarovato ny lapa-manjaka miadana. Io rarovato tsara tare mbola hitantsika ankehitriny io tapapirohona sisa tsy may taorian'ny haitrano zay nanamerina ho lavenina tanteraka ny rova tamin'ny 9 novambra 5 io rarovato io sisa ny tafajanona amin'ny rehetra. Izay rarovato ny safidiny raha navalina faharoa miaraka amin'ny tempolo protestanta ery atsimon'ny rova. Arak'izany dia zay rehetra sisa natsangana teo tsy misy intsony na iray aza nijoro fa io rarovato sisa ny tafajanona zay izahantsika ho averina amin'ny laoniny. Zany tsy milaza fa rehefa may ireo dia tahaka ny tsy nisy satria ny vely rano ny fanaovan'ny malagasy dia niezaka amerina amin'ny endriny hatr'izay sy fahiny zay rehetra nanjavona ireo mba ho vavolombelon'ny tantara ary ho lovainy ny taranaka faramandimby. Ary tsara ho fantatra fa atraterina fa zay rehetra nanjaka teo ihany no afaka mitondra hasina manao lapa ao anatin'ny toerana io na maka endrika vahiny na vaovao na tsy ny lapa. Izay no tamin'ny andro nandriana. Ary inona tompoko no mety ho fetraikan'ny fisian'io kolizy Anatirova io amin'ny fiainam-bahoaka? Misy de misy tokoa satria io rova io zany araky ny mavakoka azy de lova ho an'ny taranaka faramandimby. Zany midika fa ny vahoaka ny tompony. Vahoaka de tokony ho maso mandidy amin'ny fikajiana sy ny fiahiana ary ny fiambenana azy. Androany ankehitriny nefa amin'ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao dia lasa tompo-trano mionona zareo. Ny vahoaka malagasy zany dia tsy mba nodinihina na nanontaniana ny heviny fa nanaovana didy kofehy lehibe na natanterahana ny fananganana an'io kolize io ao anatin'ny faritry ny rova. Araky ny mamery-teny aho, raha araky ny voalazako teo hoe ny andrina nitondra ny asina zay nitantana an'io lapa io ihany no afaka mitondra fanovana na avy amin'ny civilisation vahiny zany na amin'ny endriky ny mpanao nentim-paharazana zay nataony zareo ary tamin'ny andro ny andriny zany. Arak'izany dia isika malagasy mpandova rova io ankehitriny araky ny voalaza dia lasa tompo-trano miono ary ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny malagasy zany dia lasa ohatry ny verizolo malagasy voalohany indrindra. Mampalahelo zany. Ary ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny tantara dia lova lehibe dia lehibe tsy azontsika atao tsy rambina. Misy mbola nitolo manao hoe raha ny sakana razoky dia tsy ary, raha ny sakana ianao razoky azafady dia tsy ary aho. Nitolo fahendrena lalan'ny malagasy zany satria nitohizanaina dia zavatra tsy saropady ary tsy maintsy hajaina. Tantara nefa dia tohizanaintsika olombelona. Tantara dia tsy azo tovonana ary tsy azo tovanana no tsy azo koa volena fa tokony hijanona amin'ny endriny tamin'ny maha-izy azy. Azontsika atao ny manohy ny tantara satria ny fiainana mitohy fa tsy azontsika atao ny mandrava ny efa nisy. Fandravana ny efa misy ny fanovonana na fanovanana na ny fambolena toe-javatra hafa na endri-javatra hafa ao anatin'ny tantara. Ary ny taranaka dia mila ametrahana zavatra marina araky ny voalazanao tany am-piandohana hoe ny angano sy ny tantara tompoko dia tsy mitovy fa ny angano dia tantara nampiaingona fa ny tantara kosa dia tsy azo ampiaingona fa tsy maintsy entina araky ny endriny amin'ny taranaka faramandimby. Fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka zany dia zay zanakitsika any ariana any dia tsy hanana ny endrika tena naharovany toerany intsony fa zavatra no simbazombaina no hitany. Izahay dia mbola nahita ny rova fony fahatanorana satria mbola azony tsy tihana ny rova tamin'izany. Manana ho tantaraina amin'ny ankizy, misy sary ananana ho vakiana amin'ny ankizy. Fa any aoriana zany tsy hanana endrika na sary akory momba an'izany atao hoe trano vola, tsara hafatra, mahitsy ela fanjaka, ny besakana, ny manampisoa sy ny sisa ireo taranaka faramandimby. Very asina ny tantara
ary rehefa very asina araka voalazanao ny tantara dia toy nyrenireny ny olona tsy mana-tantara fa very. Zay no azoko lazaina fiatrakany eo amin'ny fisian'ny fiainam-bahoaka voalohany. Ny nananganana an'io anika natao atsokosoko toy ny mpanao latsakaniny dia ahoana raha tokanandreo moramora tsy akiteniteny eo indray izy io? Raha ny marina aloha dia tsy izay ny tena olana mampitibitiby, fa le fanontaniana napetraka ao manao hoe misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ve izy io. Ny tena marina manko dia ny tokony tsy isiny mihitsy ny zava-dehibe, zany hoe ny famongorana n'io zavatra io hiala amin'ny faritry ny rova. Ka na tokanana izy io na tsy tokanana, tsy izay ny zava-dehibe. Ny tany am-piandohana manko dia nitady ny hevitra isiny marimaritra iraisana efa ampidinihana manam-pahefana ny fikambanana rehetra, fa ny teny tamin'ny rivotra tsy nisy mpanohina. Toaka ny nambaranao hoe miresaka amin'ny soratra ka tsy nisy mpamaly. Ankehitriny tsy izany intsony ny tebiteby mianjady amin'ny fihetsika miara-mientana rehetra amin'izao fotoana izao, fa ny fomba entina anarenana ny fahadsoan-kevitra nananganana an'izy io. Ny tanjona zany dia na ho ela na ho haingana dia izay rehetra manam-pahefana ka hitondra ny firenena io tsy maintsy resena lahatra ny fahadsoan-kevitra nanaovana an'io ao amin'ny toerana tsy mamety azy, satria araka ny voalaza dia ny tantarantsika tanteraka no fongana, ary aza adino fa tsika anie ireo olona tsy dia manana harena vakoka hita maso firy tahaka an'izao misy amin'izao fotoana androntsika izao. Ary araka ny voalaza teo dia efa tapapirohana sisa tsy may io no mbola ho vetavetaina sy ho vingaingaina indray andravany tena tantara. Dia ireo taranakitsika faramandimby ny tena mampalahelo. Izay mitolona izao anie andalo ihany koa fa ho an'ny taranaka no etsehana tahaka izao, satria tsy ho amin'izao taona izao tsony zay no andeha hitady tombontsoa manokana amin'ny fahalalana an'io kolize io na fanoharana ny petrahany, fa nitoerany zavatra marina sy mahitsy mba ho lovasoan'ny taranaka no masoana. Ka na ho ela na ho haingana dia anafarana ny taranaka faramandiny inona ny zavatra tena marina ka tokony ho lovana izy ireo. Ho faranako kely angamba ny teniko manao hoe diso mihitsy tsika angamba ny teny hoe tanin-drazan'i Madagasikara, fa tokony ataontsika latsaka ho an-tsaina fa tanin'ny zanakitsika Madagasikara, satria mpihindrana fotsiny tsika miahy manana didy hitandrina izay vakoka napetraka ny razana mba ho lovain'ny taranaka. Nefa sady tsy navelantsika ho an'ny razana izy izao, tsy avelantsika ho an'ny taranaka, fa manjakazaka irery isika, tsy nihevitra ny lasa, tsy mibanjina ny ho avy. Nefa reny hareny reny dia harena ahafantaran'ny taranaka ny fiaviany mba ahafahany mifehy ny fiainany ankehitriny ary hibanjinany ny ho avy. Betsaka ny zavatra azo ambara amin'ny tsy mamety ny fisian'io kolize io. Ny zavatra irariana dia aoka tsy ampisara-bazatra ny malagasy, ny hevitra tsy mitovy sy ny tsy fahalalana ny tantara noho ny fisian'io zavatra io, fa mba hitondra fampieritriretana ho antsika ho avin'ny firenena sy ny vahoaka zao toa zavatra misy zao. Everitsika fa toy ny zavatra dia maivamaivana angamba io, satria raha atao anatrehan'ny fahoriam-piainana iainan'ny vahoaka ankehitriny dia miendrika zavatra tsy dia sarobidy loatra, nefa hevi-diso zany. Fa raha io no mavaimavainitsika dia na mifahoriantsika isan'andro ary dia tsy hisy dikany intsony. Fa raha mbola ao anatin'ny herintsika sy ny fontsika ny ny kely mba hananantsika, dia mbola hanana hery sy tanjakintsika hiezaka hitolona isan'andro andresy ny fahantrana, satria olona manana ny mahezy azy ny malagasy raha mbola misy koa ny vakoka izay arovany. Tsy ho satry ve amalina ny hanin-kotrana? Ary aleo hony ravimbomanga arahin-tsetsatra toy izay henan-kisoa arahin-dromoromo. Izahay kosa aloha tsy hanao toy ny jamba misy kidy ka mahita masoandro ho an'ny hafa fa tsy mahita ho an'ny teny. Ary ny lakana hony tsy mahalala andriana fa rehefa rendrika lena daholo. Ankasitrahana feno ary tolorana ny fankatelemana amin'ny tafotafo ianao Andriamatoa
Guy Rahelson tamin'izay fanazavana nentinao izay. Maro ny hazo fa ny farona no mamindrindra. Maro ny mpanao hosodoko fa raha ny Anatirova no resahana dia tafiditra ao an-tsaina avy hatrany ny anaran'ny Andriamatoa Jean Andrianavravelona, mpanakanto, mpanao hosodoko, mpikambana ao amin'ny Akademia Malagasy, hitondra teny avy ao amin'ny fikambanana arovako ny vakoka malagasy. Ahita matetika ao amin'ny sanganasanao ny hosodoko momba ny Anatirova. Inona ny anton'izay? Raha ny momba hosodoko Anatirova aloha dia efa tantara ela dia ela, efa hatrany amin'ny fahazazana, satria ireo ray aman-dreniko mantsy dia mpanao asa tanana, indrindra ny reniko sy ny renibeko mpanao asa tanana ary ny razamben'izy ireo dia mpanao asa tanana hatraminy efa ela araka ny fitantarany. Ka rehefa mitantarany reniko tamin'ny mbola fahazaza zany, tary izy hoe ao anatin'io Anatirova io ao ny tehirizina, ao ny asa tanan'ny razambentsika, ao anatin'io Anatirova io no tehirizina ireo vola asa tanana vita tamin'ny volafotsy, ny vita tamin'ny rambotsy, ny dantelle, ao koa no tehirizina n'ireny sary sikotra vitany zareo. Zay ny fitantarany. Ny zavatra tena niainanay aloha dia ny asa tanana momba ny fanenomana samihafa, indrindra fanenomana landy, fiompiana landy. Dia ireo ka araka ny lazainy ny renibe sy ny reny zany dia hoe io zany dia lova avy any taloha be tany lovana. Zay zany ny tena hoe voalohany nasarika napetraka an'ilay hoe Anatirova tao anatin'ny fanahiko. Ka ny tenako zany zaho zany hatramin'ny ela mihitsy dia efa tia manao sarisary ny rovo io, ary efa maro ny sary nataoko momba ny rovo amin'ny ino zany angle samihafa. Dia taty aoriana nanao hosodoko, namorona lohahevitra manokana momba n'izy io, nataoko hoe lovakolo. Lovakolo zany dia midika hoe patrimoine, ary amin'ny lafiny rehetra zany milaza koa le foto-kevitra izay iainako hoe famerenan'asina, tsy hoe amin'ny vakoka tahaka ny rova isan-karazany ihany, fa mivakoka koa ny zava-maniry, ny vakoka maha olobe. Ka izay zany no natonga manao an'le hosodoko Anatirova. Inona ny atao hoe vakoka sy asina ary inona ny ifandraisan'ireo amin'ny Colisée Anatirova? Arak'izay fanontaniana napetrako izay dia aloha raisiko tsikelikely angamba aloha hoe atomboko amin'ny hoe vakoka. Inona moa zany vakoka? Efa fantatsika ihany zany, fa eto andray ohatra iray, andray ohatra tahaka ny hoe hazo maniry anankiray, ary misy ohatry ny olobe aty amin'ny continent afrikana zay Marcus Graveno anarany, dia nilaza izy fa ny firenena zay tsy mikarakara ny vakoka sy ny kolotsaina dia tahaka ny hazo miala amin'ny fakany. Ka izay zany ny fomba hitarihako hoe anazavako ny hoe le vakoka. Amin'izay zany raha isika amin'izao fotoana izao zany le vatany, vatankazo le sy ny ratsany sy ny ravin-kazo, le fakany kosa zany dia le vakoka, le fahiny, le fototra ny aingana. Ka io zany dia fitohizanaina ny taloha amin'ny ankehitriny. Ny vakoka zany dia fananana iombonana,
mety ko hoe any fianakaviana na ny faritra iray na ny faritany na firenena, ary arak'izay hoe lova iombonana tany amin'ny hatrany amin'ny tany efa taloha be zany, ary mirakitra ny arena sarobidy, toavina sarobidy amin'ny fisitsika olombelona, indrindra sika malagasy zany. Ka io zao zany ny vakoka dia vavolombelon'ny lasa, vavolombelon'ny fiaina lasa, satria manana miseho amin'ny endrika samihafa le fiainana, indrindra tsy haintsika malagasy. Ao ny endrim-piainana ara-kolotsaina, ao ny endrim-piainana ara-ekônomika, ara-sosialy, sy ny sisa, ara-boajanahary. Dia zany endrika rehetra zany mitaratra amin'ny vakoka misy. Zany fiarahamonina zany ohatran'ny lafin'ny kolotsaina ohatra zany dia miteraka ny hoe ohatra tahaka ny hoe dia malagasy, ny hira gasy, ireny tendry valia, rakotsafy, mamasana any amin'ny faritany ireny. Ary aty amin'ny lafin'ny hosodoko indray dia ahitantsika ny vakoka navelan'ny Ramanakirahina, hosodoko ao Anatirova zany, ao amin'ny Andafiavaratra, tao no nataon'ny Ratova ihany koa, tao koa ny sary sokitra nataon'ny Efiambelo. Ireny zany dia vakoka avy amin'ny kolotsaina, ao koa ny avy amin'ny zavamaniry, ny zava-miaina, tahaka ny hoe ny tsingy, ny renala, baobaba zany, ravinala. Dia miditra aty avoan-tanitsika mety ny hoe misy ny atao hoe hasina, ny aviavy, ny amotana, vakoka daholo zany ara-boajanahary, ao koa ny olobe. Ka zay zany raha fitinina dia hoe le endrim-piarahamonina, endriky ny zava-misy rehetra tao amin'le fiainana tamin'ny vanim-potoana lasa, vanim-potoana iray, dia niteraka an'ireo zava-misy rehetra ireo vao tanisako teo ireo. Dia io vakoka io zany rehefa mivoatravoatra moa ny fikarohana sy ny sisa dia nomen'ny mpikaroka famaritana izy io. Ary le famaritana io dia ny UNESCO moa no tena hoe nivohy azy, namelatra azy. Ny UNESCO moa raha omena fanazavana kely dia sapana raha lehibe iraisan'ny firenena kambana, iraisan'izao tontolo izao momba ny ara-panabeazana, ara-sosialy ary ny kolotsaina. Ny kolotsaina zany dia arovan'ny UNESCO, ny lafin'ny kolotsaina. Ka amin'izay zany dia zareo zany dia nametraka famaritana tahak'izao hoe ny vakoka tahaka ny hoe lalana, fiangonana, tamboho, rova, vato, hosodoko sy ny sisa. Dia ireny zany faritany amin'ny hoe patrimoine matériel. Fa tahaka ny hoe angano, tononkalo, kabary, mozika, na ny hoe sotoavina zafimaniry, le fahaiza manao zafimaniry, na ny fanorona sy ny sisa, ireny zany nataony hoe patrimoine immatériel. Dia raha mivadika kely zany tsika aty amin'ny hoe patrimoine naturel, io zany dia mamaritra an'le isy voalazako teoria aloha ihany hoe tahaka ny hoe tsingy, tahaka ny hoe reny alana, baobab, reny voalaza ao anatin'ireny, na ny vorona tsy fahita intsony, ny biby tsy fahita intsony, ary mbola misy, na ny mbola misy. Dia zany klasiana hoe ho vakoka daholo. Ireo le hoe Lémurien, izay fananan'i Madagasikara manokana,
re zany klasina anatin'izany patrimoine naturel de manao an'izany moa zany ny amin'ny olombelona de azo lazaina koa hoe vakoka indrindra ny efa mitombo ny taona tsika manana olobe tsika eto amin'ny Madagasikara, manana olobe tsika reny any amin'ny faritany samihafa reny ampanjaka reny olona mpananatra reny de vakoka olombelona reny akoatrin'ireny indrindraindrindra ny olobe ara-panahy ny mpampianatra ara-panahy samihafa de vakoka mpampita ny sotoavina sy ny zavatsoa mahasolo olombelona ka zay zany na hoe famaritana ny vakoka raha foizina am'izay famaritana zay de toizako le izy am'le hoe ny hasina fa haintsika foana zany hoe betsaka zao ny miteny momba n'io anaty rova io na ny rova samihafa de hoe manakasina misy hasiny io rova io, misy hasin'ireo lapa rehetra eo de io tsika indraindray mba hoe manakasina le olombelona, misy olona manakasina, misy olona miteny de masy teny zany hoe misy zavatra ao anatiny ka le zavatra zay zany raha raisitsika am'fanoharana am'le famaritan'ny taolo faizany ny famaritany antsika olombelona de teny izy ireo hoe ny olombelona dia vatana saina fanahy raha mbola velona zany tsika de vatana saina fanahy ary reo vakoka reo rehefa tsy eo tsony ny olona nanao azy, rehefa tsy eo tsony ny olona nanangana ny rova sy ny sisa dia azo hitarafana an'izay vatana saina fanahy ihany, zay ihany le izy ka ny vatana izy zany de hitatsika ny vatany rova, vatany mampiseho ary ny ara-tsaina sy ny fahalalana navelany de raha tofontsika amin'ny tantara navelany sy ny fampianarana sy ny fahalalana samihafa ary le fanahy raha raisina hoe inona no andraisantsika ohatra am'izay akaiky de le hasina ao am'le vakoka zany hoe misy hasina ao am'le vakoka ao am'le zavatra io zany de aoka aitsika tsara manavaka azy satria zay le hasina zay de miresaka an'izay indrindra tsika any amin'ny ara-pivavahana ny ara-pinoana fa eto zany no resahana dia ny hasina ao amin'ny vakoka na ny zavatra samihafa rehefa amin'ny fiainana andavanandro zany tsika de miteny matetika hoe tsy naisy niasina mihitsy le ray aman-dreny nitsilatsiraina dikan'izay zany de hoe tsy meno fanajana tsy meno lanja de raha mitenikio tsika hoe manakasina itoeran'io dikan'izay de manana ny lanjany, manana ny ajany io ka rehefa ajainao izy de azahoanao fahalalana, azahoanao anatra, azahoanao fampianarana, fanabeazana tak'izay koa misy olobe tamin'ny io zao zavatra mitranga ao anaty rova zao de miteny reo hoe manakasiny, misy hasiny, tany masiny Madagasikara tena marina zany aoka tsy ataontsika hoe resaka maniditsidina fotsiny ka ny vakoka zany dia mitombo lanja arakaraka ny taona androsoany ka raha mandray an'le fanontanianao koa hoe ina ny ifandraisan'izany rehetra zany amin'ny ahoana ty écologie ty fatatsika fa écologie de tena mametraka olana goavana mihitsiny eo amin'ny vakoka mahamalagasy azy satria nahoana araky ny teneniko teo hoe efa toy ny aina toy ny hazo toy ny aina ny lasa ny ankehitriny no ho avy kanefa tonga ty écologie ty de nanapaka aina nanapaka hasina ka zay ny tena zavatra manahirana
raha hojerevantsika indray zany hoe ny antony hoe maninona no misy an'izay fahatapahan' zay satria tiako azavaina mihitsy fa ireo vakoka ao anaty rovo reo hoe ireo lapa fiangonana sy fahasampanjaka ireo dia zavabita tamin'ny taonjato lasa efa taonjato roa telo efa tany fa tsy amin'ny tsy fanamarina ny vanim-potoana amin'izao fotoana zao. Io toerana io zany dia toerana voatokana ho an'ireo lapareo ary fanamarina an'izay mahavakoka azy ary sy ny ely zay. Raha jerevantsika zany inona avy moa ireo zavatra ao anatin'ireo. Hitantsika eo zao ohatrany hoe lapa besakana. Lapa ela indrindra io naorin'ny mpanjaka Andrenjaka. Nanaraka an'io ny lapa mahitsela fanjakana zay natao an'ny mpanjaka Andrenampomerina. Ary manarak'izany ny natao an'ny zanany Radama dia ny trano vola. Eo koa ny lapa Manapsoa natao amin'ny mpanjaka vavy Rasoerina. Ary eo zany ny araky ny ahitantsika rehetra azy miteriterina avo dia avo ny manjaka miadana. Lapa manjaka miadana zay efa naorin'ny mpanjaka Ranovalona faharoa ary toeziny Ranavalona fahatelo. Ireo zany lapa mandrafitra le Vakoka Anatirova. Ankoatran'ireo dia ao ny fasan'ny mpanjaka. Ireo hitantsika ireo ary ny fito mendalana eo an-damosiny kely eo. Mandrafitra an'ireo vakoka ireo indrindra koa ny fiangonana. Hitantsika mitodika mikandrefana satria io zany no vavolombelona fanamarina fa niova ho kristianina ny fitondrana fahampanjaka malagasy nanomboka teo. Zay zany mahavakoka ny fiangonana io. Ary ny vakoka lehibe zay ipetrahan'ny ny ady hevitra sy ny ady hevitra ny adi-saina mafonja dia ty Kôlizie napetraka eo satria eo amin'io fototra nametrahana an'io dia ny kinasa napetraka ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo ary natsoiny hoe lapa masoandro. Hitantsika rehetra zany fa misy fototra efa nataony teo. Taloha ny fototra io dia efa nisy lapa masoandro teo aloha fa avy eo novainy dia nangatahany an'ireo arsitekta reo indray hoe mba le lapa masoandro vita amin'ny fototra vato no tiako. Dia vita teo zany zay nanatonga ny fototra tazantsika io hoe efa nisy fototra ny io ary eo akaikiny io hitantsika eo akaikiny io fa misy tobokely fandroana zavatra manatantara zany ka ireo zany voalazako tanisako ireo dia Vakoka Anatirova ireo, vakoka ny taonjato lasa ary amin'ny mahavako azy dia tsy hifaninao manorina zavatra hafa vaovao eo amboniny. Ary satria zay le ataoko hoe mamono asina ary manapaka ary misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny malagasy mihitsy zay zavatra zay. Ka eo zany no tiako marena mihitsy koa fa tsy ny hoe fanorenana foto-drafitr'asa ampalalana ny kolontsaina sy ny vakoka sy ny tantarany Madagasikara. Tsy fanorenana an'izany akory ny toerinay. Zavatra tena hoe zavatra matediry zany vitan'ny tompon'andraikitra sy anareo mpitondra fa ny tena toerinay ary toerany maro dia ny fanitsahana ny vakoka io satria zao sy dia voahitsaka tanteraka ary tsy vitan'izay ihany fa radinina amin'ny lafiny artistika.
de izy io ohatran'ny olona niditra avy hatrany, niditra tsy nera fa tahaka ny hoe nanao amboletra ary naka toerana. Avy eo izy todika ny antsinanana izy, melamosina ny lapa rehetra ary takona ny ariam-badika rehetra, melamosina ary melamosina le fiangonana sy ny fasan'ny mpanjaka. Ka zany miatraika amin'ny fiainantsika zany zavatra zany, ary azagaga mihitsy azagaga am'izao fotoana zao raha sanatria misy ny hoe fanolanana, misy ny hoe alatra samihafa, satria ny afatra mipetra ao anatin'ny kolotsaina dia miaina, misy vibration misy transmission zany zavatra zany, ary rehefa mipetraka ao amin'ny aparatiko ny olona, any amin'ny subconscientny olona, dia manjary mibaiko ny fomba fietsiny. Ka zava-dozo zany eo amin'ny firenena. Ka zay zany ny antony tena hoe anoherana ary tsy mapety an'io kolizia io. Maro ny olona efa nanohatra izany, ny eran-tany, ny mpikaroka, ny UNESCO sy ny sampandrarà rehetra de vaky tena velom-panontaniana fa ahoana zany zavatra zany. Ary manahaka ny UNESCO de niteny mihitsiny tena io mety mamperitreritra ny azahoan'ny Madagasikara zany hoe eo anaty rova io de hoe arovan'ny UNESCO, lasa patrimoine mondial nefa zany tombotsoa be de be loazan'ny Madagasikara raha io zany tafiditra aminatin'le hoe vakoka arovan'ny UNESCO. Ka zay zany raha hoe faritana foy raha miteny an'izany zavatra zany dia matsiaro malahelo to le olona rehetra eo, satria voazimbazimba io hasina io ary tompona andraikitra isika rehetra, tompona andraikitra isika vakoka, ary tompona andraikitra amin'ny hoavy izay atsara ny malagasy sy ny taranaka no eritreretintsika, ko aoka samy eritreritra. Amin'izao taonjato faraiky amby roapolo zao izay vanim-potoana anatin'ny fahalalana sy ny fahazavana, inona ny fikajiana sy fiarovana tokony atao ho an'ny soatoavina ka afaka ampitanao amin'ny taranaka faramandimby? Ho an'ny tanora zany de aleo akakely an'ity obolana jiosy ty hoe zay milaza hoe on ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Arak'izany de misy zavatra roa zany raisika tam'le fanoharana tamin'ny hazo teo, tsy ny hazo anankiray matoa maniry de tsy ny hoe noho ny raviny sy ny ratsany ihany fa noho ny fakany indrindra. Ka ho antsika tanora zany amin'ny fahatanorana de manonjanonja ny rivotra, indrindra ny rivotra fanatontoloana zay tena hoe mahery de mahery amin'izao fotoana zao ary hatramin'izay. Ka manoloana an'ireny zany satria nareo no avy ny firenena dia aoka tsy ho variana ny rivotra mandalo fa mba hipetraka an-tsainareo hatrany zay le foto-kevitry ny fisiny hoe hazo zay, indrindra ny fitohizanaina, ny foto-kevitra hoe fitohizanaina hoe tsy toy izao isika raha tsy nisy ny teo aloha isika ankehitriny dia nareo ny katsaka no avy. Ka aoka nareo ho saro-piaro, aoka nareo tsy ho variana, satria matetika hoe rehefa misy ohatra aka ohatra zao amin'ny muzika de inona ny zavatra manintona ny tanora indrindra de hoe ny divahiny de zay de variana amin'ny divahiny de rehefa aratra zay de iny be lasa ho vakoka anareo anoriana any, kanefa iny zavatra iny tena misy fiatraikany any amin'ny saina iny ao amin'ny akapoben'ny olona. Ohatra zao hoe hatry ny taona vitsivitsy zao, miantriny taona vitsivitsy na maromaro
de manjaka ao amin'ny mozika malagasy ny kolotsaina afrikanina ary vokatr'izay de miova ny toetenan'le malagasy mandray an'le izy miova ary metraika natao hoe ny fanahin'le afrikanina tatsimo ny fijaliana tafafindra tia malagasy ka zay zany ny gasika an'iny de zavatra lehibe faharoa ihany koa de ity fatatsika fa hatramin'ny elaela ihany de misy ty fandoroana ny rova tsy misy farany ty dorona tsy dorona roa ary verin'ny olona fa hoe fanompoatsampy ny vakoka de dorona satria tsy mitovy finoana. Zavatra tiako lazaina am'izay zany de zao hoe ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana de samy manana ny toerany daholy, ny ara-toekarena, ny ara-sosialy, ny ara-kolotsaina, ny ara-pinoana, ara-pivavahana sy ny lafin'ny vakoka. Ireo de arena sarobidy mampandeha ny fiainantsika sy ny mampanjara ny fiainana ao amin'ny firenena zany ro zavatra ireo ka aokosika tsy ho alay-panahy anitsaka ny sasany, anitsaka ny vakoka satria ve hoe eritreretintsika fa hoe fanompoatsampy io tsy zay mihitsy ny tokony andraisana azy fa le vakoka de manana ny toerany io ary raha amin'ny hoe resaka asina sy ny sisa atao momban'io teo zany de tsy misy idirany resaka finoana mihitsiny zany satria ny reny vakoka reny zavatra nentim-paharazany reny de arovany UNESCO reny ao anatin'ny patrimoine immatériel na matériel ka tsy anjarantsika no manimbazimbany reny. Hoantsika zany mpanolokolo sy pikajy mikarakara ny vakoka de izao isika dia mpandova tsy tompony nanao andreny vakoka reny tsika fa leo raza ambentsika taloha nametraka ny reny anjaratsika manolokolo isika zany de arak'le bolana malagasy hoe mpiandromby vola vita tsy tompony isika mpampamerin-doha ary zareo tatsinananareo koa moa de nilaza fa hoe ny olona manadiny razana ozy izy de toy ny rian-drano tsy misy loharano ka aoka kolokolo tsy adintsika ny loharano ny andoiana. Ary farany atam-pamaranana de mamela ianareo ilaza fohifohy momba ny lalana ny diavina zao tolona izao zany hatramin'izao ty resaka momba ny vakoka tya dia ny tate ampitana masina zany dia rehefa naheno ny antsony olobe ray aman-dreny avy aty an-tany razana nilaza hoe atsangany zareo le Colisée dia taitra ary ny vory ny fampiantsona ny vory avy eo koa moa dia nisy tanora avy aty Madagasikara nanaingany in'le hetsika hoe maitso fotsomena arovako ny rovako fa lovako de zareo ny nanao an'iny tanora nitondra an'iny de niampita taty amin'ny firenena samihafa tany Frantsa, tany Allemagne, tany Chine, tany Indonésie, tany Suisse, tany La Réunion sy ny sisa de nazahoantsika soni be dehibe zay tsy makasitraka ny fananganana io Colisée io. Iny zany dia niampita tamin'ny fitsanganan'ny fikambanana miara-mivoy am'izao fotoan'izao ny fiarovana ny rovako anisan'izany ny hoe raha vao io Colisée io zay taritan'ny Andriamatoa Ralimo ary ny fikambanana arovako ny vakoka malagasy tarihan'ny tanora sy olona lehibehibe vitsivitsy ary indrindra teo an-danin'izay hatreo am-piandohana zany ampiandohan'ny tolona de tao indrindra koa ny fianakaviam-be
ireo moa de karazany ray aman-dreny a ary nanetsika anisany nanetsika voalohany ary hatramin'izao zao de miara-masa mangina am'reto fikambanana misy am'izao ka zay zany aloha no tafatafa azo fampizarana tamitsika ka ary mametraka mandra-pioana ary tsy hoelitsika de eo indray. Lesona ny tantara mandrafitra ny anio sy ny ampitso ary ny lasa. Tsy azo foronina raha tsy hoe mandainganga ny firenena tsy manaja ny soatoavina sy ny asina ary ny vakoka misy ao aminy dia toy ny firenena very. Ny anadray aman-dreny hono toy ny tsipakombalahy, raha mahavoa mahafaty, raha tsy mahavoa mahafanina. Ary ataonay anatry maso izy ity fanatrehana fa raha ivo kosa tonga fosa. Soa kenda hahay mitsako ary soa lavo hahay amindra. Saotra, sitraka ary telona no atolotra anao Andriamatoa Jean Andrianaivo Ravelona nanaiky hitondra teny ka nizara sy napita ny asarobidin'ny vakoka sy ny asina ary ny soatoavina malagasy. Harena ny soatoavina, harena ny vakoka, harena ny kolotsaina, harena ny zokiolona. Ny vahintsika manaraka dia avy eo amin'ny fikambanana Harena France, ahitana ny Andriamatoa Randriambololona Ravalojanona. Inona ny tanjonareo ao anatin'ny fikambanana Harena France? Miarabanao, miarabantsika manaraka nyity fandarana ity eto amin'ny fahitalavitra. Araky ny fanolorana teo ny anjarako amin'ity fandarana ity dia misy olo teny ny Harena Frantsa. Harena Frantsa zay manohana tanteraka ny fametraha-pitoriana kasika an'ity kolize ity izay naorina tsy ara-dalàna. Ity kolize ity izay tsy manaraka ny fomba amin'ny kolotsaina malagasy. Ka tsara angamba ety am-piangoana ny milaza momba an'ity kolize ity. Ny kolize ara-tantara dia noforoniny Emperora Romanina 2000 taona mahery zay. Ny kolize dia toerana natao fialambolin'ny mponiny Roma. Roma zay renivohitry ny Ampira Romanina tamin'izany fotoana. Ary maro ny lanonana natao an-tsehatra tamin'izany fotoana izany. Anisan'izany ny fandatsahan-drà, famonoana ny kristianina. Kristianina zay manam-pinoana finoana zay tsy eken'ny Emperora Romanina tamin'izany fotoana izany. Ny kolize zany dia vakoka napetraky ny Romanina ho an'ny firenena Italiana ankehitriny. Ary ny kolize dia tsy ao a Roma ihany no ahitana azy fa manerana ny Eropa. Ohatra any Allemagne, Espagne, Frantsa, Albanie. Ahitana kolize koa any Turquie, ahitana kolize koa any Tunisie. Ary izay toerana misy an'ny ireo kolize ireo zany hoe tany voababon'ny tarika Romanina tamin'izany fotoana dia natao hakaterena androm-ponina ny kolotsaina, ny fombafomban'ny Romanina tamin'izany fotoana ka mametraka ny fanontaniana hoe
moa ave Madagasikara anisan'ireo tany voababon'ny romanareo. Ampatsahivina eto fa misy 370 ny firenena eran-tany ary maro ny firenena manana vakoka toy ny cité interdite any Chine, cité interdite zay toerana fonenan'ny emperora sinoa amanjato ny amarivo-taonany. Ao koa ny Kremlin any Rosia zay lapan'ny tsara. Ao ny Amerika, mitsidika ny Amerika ohatra misy ny tsangam-baton'ny fahafahana na hoe statut de la liberté. Ao koa akaikaikintsika continent africaine ny piramidan'ny Egypte. Ao koa Soudan zay manana piramida eo amin'ny 200 eo. Ao koa ny Éthiopie izay manana ny atao hoe Lalibela. Ary ireo firenena manana vakoka ireo dia manana vatsim-bola manokana, kojakojaina, kolokoloina ny ireo vakoka napetraky ny razanareo. Indrindra moa raha ohatra ka ireo vakoka ireo ao amin'ny lisitry ny UNESCO izay efa voalaza ny namana teo aloha teo. Tsy adino koa ny Taj Mahal any Inde ary ny Colisée eto Frantsa any Arles sy any Nîmes. Ny vakoka zany dia manana ny toerany manokana ary lanjany manokana eo ara-tantara, ara-kolotsaina. Fa koa tsara ampatsahivina eto fa manana ny lanjany manokana ny vakoka na ny hoe monument historique na patrimoine matériel. Ohatra satria moa miainga eto Frantsa ity fandaharana ity, misy toromarika tsara roso etona. Tamin'ny taona 2014 alohan'ny natongavan'ity valanaretina Covid-19 ity dia nisy eo amin'ny 50 tapitrisa eo ny mpivahiny, mpizahatany, mpitsidika ny Parisy renivohitry Frantsa, Parisy ny faritany akaiky manodidina azy izay atao hoe Île-de-France, 50 tapitrisa. Vatsim-bola nentin'ireo mpitsidin-tany ireo na mpivahiny ireo dia eo amin'ny teti-bola eo amin'ny 220 miliara euro eo, ka azonao avadika amin'ny vola ariary zany hoe 220 miliara izany. Ka mazava ho azy matoa kolokoloina, kojakojaina ny vakoka satria zany manana ny lanjany araky ny voalaza teo ara-tantara, ara-kolotsaina, ara-ekonomika. Ny tsara marihana zany dia koa dia hoe raha miverina any Roma itsika dia ny ampahan'ny Colisée ao Roma dia efa nirodana, lanin'ny oram-panala, lanin'ny andro, lanin'ny masoandro nandritry ny arivo-taona nisian'izay, kanefa dia embenana, kojakojaina, kolokoloina,  ina,  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 ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina,
ireo manana vakoka eran-tany ireo koa dia manana vatsim-bola manokana natokana ho an'ny hitandromana ny vakoka misy ao amin'ny firenena. Raha mitodika any amin'ny firenentsika indray dia maro ny vakoka ary anisan'izany ny Anatirova misy ny Manjakamiadana ary ny fisian'ity Colisée ity dia mampalahelo, mampihoso maso, mamparary saina satria ity Colisée ity dia tsy manana izay maha malagasy azy. Maro trano nindramina ka moa ve ho tafiditra ao amin'ny kolotsainany malagasy ny hoe Colisée. Ny hafa raha napetraky ny mamelo maso izay anisan'ireo vondrona nametra-pitoriana ireo dia milaza fa adiditsika ny mikolokolo sy mampita ny harem-bakoka amin'izay tarehiny na izy azy hatramin'izay. Ozy koa ny ao amin'ny mamelo maso hoe ao anatin'ny kolotsaina maha izy azy hatramin'izay ny vakoka ary isika tsy tompony nanorona akory fa mpandova ihany ka nametraka ireo vakoka ireo ny razantsika ka na zovy ianao avy any atsimo, zovy ianao avy any avaratra, atsinanana, andrefana, ampovoan-tany, na inona ny razana nipoiranao, na inona toerana misy anao amin'ny fiarahamonina dia aoka atao an-tsaina fa vakoka iraisam-pirenena ny Manjakamiadana sy ny Anatirova ary araky ny efa voalaza teo aloha dia manana ny tantarany, manana ny asiny tia Anatirova ity. Misy vazaha mifanerasera matetika mifanakalo hevitra amin'ny harena Frantsa. Io vazaha io koa dia manam-pahaizana manokana momba ny patrimoine matériel. Io vazaha io koa dia manana toerana ambony dia ambony mikasika ny vakoka eran-tany dia hoy izy hoe mampalahelo ny malagasy fa misaona indroa. Misaona voalohany tamin'ny novambra 5,1990 noho ny niripahany afo ny ao Anatirova sy Manjakamiadana dia misaona fanindroa indray nareo izy satria voazimbazimba ny Anatirova amin'ny fisian'ity Colisée ity. Ary tsara averina etoetona ny tanjon'ny harena Frantsa. Raha fitinina dia mizara roa. Voalohany dia fampahafantarana ny vakoka misy eran'ny tanindrazantsika. Fandroana izany dia mampietana isika malagasy
ary koa reo tsy malagasy kanefa manana fitiavana manokana ho an'ny tandrazatsika. Ary zany ezaka zany dia tiana ampitaina eto amin'ity fandaharana ity. Eto am-pamaranana dia tsy adino koa ny mamedera manokana ny ontsoa nanolotra ity fandaharana ity amin'ny fomba fiteny tena malagasy. Zany dia midika fa na dia aty Andilam-bato ara dia misy tanora mahatsiaro fa mamy ny tany niaviana, mamy ny vakoka napetraky ny razana, ka maro ireo tanora miara-mivondrona aty Andilam-bato mitaky ny andro-dalana n'ity kolize ity, mba koa tsy hamenatra atsika miaina amin'izao taonjato faha 120 zao. Eo am-piandrasana zany dia engaine ka haleo hahalasa tsy hanary ny soa napetraky ny razana isika ianao mahatsiaro tena malagasy, ka toko tapaka vilany tongilana izay tsy mety arenina hono tolo, ary isika malagasy rehetra dia toy ny landy boatavo miray tanindrazana ka tsy afa-kory fa iray mihodidina. Ka zay ny teny eto avy amin'ny harena Frantsa, ka dia mankasitraka tompom-bavy, mankasitraka tompon-lahy izay tsy manaja lava fahoriana, ny kianja no tsy asian-dratsy mbola iverenana, ny antanitsy mamalony namany sosotra, ny atsafaitsy mivolana kosa namany tezitra. Tsy mba toy izany anefa ianao Andriamatoa Randriambololona Ravalojaona fa namaly tamin'ny mpanajana koa isaorana era-po sy traina eran-tsaina. Izay no ela, izay no aingana, fa mbola manatitra ny fisaorana sy mamerimberina ny fankasitrahana ho antsika rehetra nanatotosa sy ianareo nijery izao fandaharana izao. Tsy ataonay sitrak'andro anaovana toy ny tongotrombo miosy anie izao, fa sitraka enti matory, telina enti mifo, ho tsaroana iantrany. Samy ho tahin'Andriamanitra isika manakafy ka hangidy lavitry ny aretina, ho mamy lim-pihavanana. Mandra-piona